Ny anteny miram-pirenena miara-miasa amin'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana sy ny tairim-bolan'ny firenena mikambana ho an'ny fanamafisana fandriampahalemana PBF manolotra ho anao. Tamin'ny zoma 7 jona lasa teo dia tao amin'ny tranombokim-pirenena Anosy no nanasongadinana ny varavarana misokatra ho an'ny Daolobe na porte ouverte nampitondraina ny lohateny hoe anteny miera manakaiky vahoaka. Tontolo andro iseraserana nentina indrindra nampahafantarana bebe kokoa ny vahoaka ireo andraikitra sy ny fitsinjaram-pahefana eo anivon'ny andrim-panjakana roa lehibe eto Madagasikara dia ny anteny miran-doholona sy ny anteny miram-pirenena ary koa ny tamberin'andraikitra takiany vahoaka amin'ny anteny miram-pirenena. Tsy ampy ny serasera amin'ny vahoaka saika amin'ny hainao manjery sy mijanona ao amin'ny rindrina efatry ny lapa ihany matetika ny mombamomba ireo andrim-panjakana ireo any ka mitanila ny fahalalan'ny vahoaka ny tena fomba fiasa sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny andraikitry ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona. Anisan'ny nampanosika mihitsy moa tonga eto amin'ity toerana ity dia ilay lohevitra mihitsy hoe manakaiky vahoaka zay mihitsy le tena tanjona zany satria mba ho zavatra tsara mihitsy amin'izay zany no eto amin'le firenena miady ho an'ny vahoaka nareo ampandroso ny faritra mihitsy koa nareo satria zay le mahavahoaka amin'ny vahoaka zany zay zany mba vision-nay zany hoe mijery zany zay hoe ary eo anatin'io assemblée nationale io zany dia miraisy saina daholo inona le iraisana saina vahoaka ny jerena ary efa fantatrao ny toerana misy ny vahoaka fantatra ho azy ny asa tokony ataonao. Tena antony natongavako teto zany te hijery hoe ohatrany ahoana ny asan'ny parlement, asan'ny PNUD, asan'ny UNESCO eto amin'ny firenena malagasy dia mba zavatra mba irina sy andrandraina zany mba hoe ho hitanay aktifa kokoa dia ireo karazana organisation ireo. Nafonja arak'izay ny fandaharam-potoana nandritra ny tontolo andro teto izay nahitana fampiratiana sy trano eva maro valandresaka narahana adi-hevitra niarahana tamin'ireo loholona sy ireo solombavambahoaka fifaninanana adi-hevitra niarahana tamin'ny mpianatry ny université mahatany mandala ny demokrasia atsika ny vahoaka no maso mandidy eto amin'ny firenena ary resaka andatabatra boribory niarahana tamin'ny olo-pirenena.